koa ilay tompontsika ry havana. Nitsangana izy ary resiny ny fiainantsika. Dia hosikavantsika amin'ny baibolitsika ao amin'ny Fjkm Salamy 140, ny andininy 10 sy faraka 10. Salamy 140, ny andininy 10 sy faraka 10. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy ho fonao ho any amin'ny fiainantsika ny haiko. Tsy hamela ny iray masinao ho ao amin'ny lavaka ianao. Ampahafantatrainy lalanaina ianao, fa avokisan'ny mpifaliana no eo anatrehanao, ary fahafinaretana no ao an-tanakavananao mandrakizay. Izany ry havana no teny hitsenanantsika androany hoe efa naharesy ny fiainantsika Jesosy tompontsika. Andaontsika mbola hidera azy. Jesosy tomponay io, nidehanao zahay fa mpamonjy ianao, ianao ilay lalanaina mitondra anay amin'ny fiainana mandrakizay. Nidehanao zahay Jesosy fa resinao ny fiainantsika. Fantatray fa zahay mihitsy no tokony ho tamin'izany toeran'izany. Zahay ilay tokony ho tavelany amin'ny fiainantsika. Tokony hadino any anaty lavaka noho ny fahotanay. Fa misaotra fa tia anay ianao ka nisolo toerana anay. Misaotra fa mbola mamonjy anay ianao, manafaka anay amin'izay aty lavaka mbola misy anay hatramin'izao. Dia tahio tompo ny fiainanay, ho feno ny fanatrehanao. Ampianary zahay ankafy, tena hoe ahita fahafinaretana miaraka aminao, satria mbola mamonjy ny tananao ankavanana hatramin'izao. Nidehanao zahay tompo, mankalaza anao noho ny famonjenao anay. Amen. Andao mbola homanintsika ny hira Fjkm 530 ao amin'ny fidehana manaraka. Dia mbola ao anaty perikôpantsika androany ihany, ao amin'ny Romanina 9, andininy 7:20. Misy an'izao teny izao manao hoe ary tsy izany ihany, fa isika koa na dia manana ny voaloham-bokatry ny fanahy aza, eny isika aza dia misento ato anatintsika
miandry ny fananganananaka dia ny fanavotana ny tenantsika. Efa niteny ny tompo ry havana hoe tsy maintsy hisy fahoriana. Efa fantany meloha fa tsy maintsy hisento ny olona. Fa efa nomena ny fanahy masina ampahery atsika, ampatsiaro atsika hoe efa zanak'Andriamanitra tsika. Ndao tsika mbola hivavaka hideha azy, hideha ny tompontsika. Jesosy Tompo, tsy mitsahatra izay mideha sy mankalaza anao mpamonjy anay. Misaotra fa tsy mandainga aminay ianao fa efa nilaza hoe tsy maintsy hiatrika fahoriana izahay. Tsy misy miafina aminao ny aminay tsirairay avy reto Tompo. Izay fahoriana mampisento anay isan'andro. Mety ao amin'ny ankohonanay, eo amin'ny fianakavianay, amin'ny asanay, amin'ny andavanandronay dia mety feno fahoriana izahay Tompo, ka misento. Fa faly izay hoe omenao ny fanahinao masina. Mifona raha ny sento toy izay tsy manana fanantenana izahay. Fa manomboka androany Jesosy dia hoe isaky misento izahay dia velomy indray ny fanantenanay. Fa ao ilay fiainana tsara lavitra efa homaninao anay. Isaky misento izahay dia ampahatsiahivo hoe efa ho avy faingana ianao, tsy hita rehetrarehetra ianao. Ary isaky misento izahay Jesosy, ampiteneny hoe faingana mpamonjy. Ombe fanantenana izahay Tompo, fa ho avy faingana ianao ary marina ny teninao. Faingana ry mpanjaka, antrainy lovanao. Faingana rembaka, nitarihoanao. Fjkm imalahelo-fo, alfahony mizany, sy azony manjo. Fjkm Isotry Fitiavana olonao, ny fanjakana eto Fanompo ianao. Tsy hisy hitomany eo anatrehanao, hiatana ny tany izay alehanao. Ny tendrombohitravo ny loasako, ho tonga ravoravo sy tretrika avoko. Ny betsiaka kely, ny kely afa-po, tsy hisy izay overy, tsy hisy izay anjo. Panjaka sy mpiaro mahery ianao, ny firenena maro itoky
ao amintsika ny fahasoavany. Amen. Tsangana tamin'ny maty Kristy. Variana kely nahitan'ny fiangonana somary mangadiady. Hay tokoa moa tsika rehefa avy eo mbola manana reo zanantsika ho raisina ampandray ny fanasan'ny tompo ary mino fa ny maro miangona amin'ny fidirana faharoa hanotrana azo reo. Ry havana, manana vahiny isika amin'izao marain'izao ndo sika hiaritsangana hiaraba azy. Amin'izao Alahady hitondrantsika Fjkm Isotry Fitiavana ny EDIF, École des disciples d'Isotry Fitiavana. Amin'izao taonjobily zao dia faly indrindra isika miaraba ny pastera Tovinirina Guy de Laché, mpitandrina izy avy any amin'ny Fjkm Soavina Nosvarika. Moa lany mpiandraikitra foibe tamin'ny fifidianana tamin'ny synode farany teo miaraba pastera. Mino fa maro amintsika tsy mahafantatra hoe aiza zany Soavina Nosvarika zany. Fa Mahanoro hitantsika mialety dia makany Mahanoro. Dia avy eo dia mena atsimo mandeha lakana ndray andro. Dia rehefa vita le lakana ndray andro dia mbola misy ditongotra na atao amin'ny tomobila ihany ny ampahany ray andro. Izay monja zany nataony zao mpanompon'Andriamanitra zao. Dia tena hoe faly zay pastera satria zahay no antondianao aty fa tsy hoe nisy fivoriana tany foibe sy ny karazany mankasitraka dia mirary soary farany. Zahay Isotry Fitiavana sensible amin'izany. I pastera mihitsy Jorovavolombelona amin'ny pastera Guy de Laché ndray maka hoe any amin'ny faritra misy azy dia hoe tsy tafititry ny silamo mihitsy na dia mirongatra aza le silamo amin'iny atsimo atsinananina. Dia faly zay mandray an'izany dia mirary soa tompoko afaka mipetraka isika. Anio Alahady 7 Novambra 2024. Alahady voalohany Advento hitondrana ambavaka ny KMS natokany fitandremana Isotry Fitiavana hitondrana ambavaka ny EDIF ao anatin'ny fankalazana ny jobily noho ny fisotrondronon'ny mpitandrina sy lofra maolo miaso mivady. Hibanjinana ny loha hevitra hoe tafatoetra amin'ny fony izay miandro ny tompo. Izao dia hitsangana ny fiangonana hanao ny rafaneva miverena amin'ny fitiavanao voalohany.
an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ho fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra dia arahantsika manao ny salamo amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, hiderana mandrakariva izy. Sambatra izay olona manan-kery avy aminao, ao am-pony ny lalàna. Raha mandeha mamaky ny lohasabaky izy, tsy atao misy loharano izany, ary lohaorana manaro-pitahiana azy. Miampiery eny am-pandehanana izy, samy seho halatrehan'Andriamanitra any Ziona izy rehetra. Amen. Hiaraka hivavaka isika ry havana. Ray malalo, midera sy misaotra anao izay amin'ny fahavelomanay na omenao ka ahafahanay miray fo sy saina. Mankalaza ny anaranao eto an-tranonao, ho feno ny fanatrehanao izao fotoana izao ray io, ary izay tsirairay tonga eto dia samy hafantatra ny lalana tolotra ao anay. Entinay mamakivaky ny fiainanay miaraka aminao isan'andro, ny fanahinao masina ny ameno anay tsirairay ho tafaray marina aminao. Tsy anio ihany fa amin'ny hoavy rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mipetraka ny fiangonana, faharitra mitsangana kosa ny ankizy sy ny tanora. Sahu
Isika Jesosy ianao no mpanolotsaina anay a dia mampianara indray anay ankizy sy tanora ankehitriny fa vonina indray izandray izahay aminaranao Jesosy nanaovana nivavaka amen. Aoka hipetraka dia mbola fialmerabanareo ry ankizy sy tanora amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a ny fampianarana izay alaintsika ny amin'ny anio a dia ny salamo 9 ny andininy 7 tapany voalohany. Salamo 9 ny andininy 7 tapany voalohany sady ho ataontsika tsenjery ihany koa izy io. Ivitantsika dia ndeha hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe isaotra an'i Jehovah izay manome saina aho. Dia averitsika ihany hoe isaotra an'i Jehovah izay manome saina aho. Aizany misy an'izay Salamo 9 andininy 7 tapany voalohany. Tany ambanivohitra tany ry havana, tany anaty bozaka tena hoe mbola lavitra n'izany atao hoe fandrosoana zany. Tany nandeha ty missionnaire anankiray, missionnaire allemand izy ty, ary teto Madagasikara le toerana. Vonina zany ty missionnaire hoe zara nga tsy maintsy hitsovokana hitory an'izany filazantsara zany. Tonga tany amin'ity toerana tena hoe lavitra, tena lavitra izy a. Dia sahirana ihany anefa hoe izy ary zany no ifampiresahako, tsisy mahay niteniko aty za koa ty mbola tsy mahay teny gasy tsara. Dia indro nisy mpivavaka anankiray nanantona azy. Dia tena nahagaga ry havana malala fa nifandray somatsara izy ireo. Ary tena hoe tsy nisy fahasarotana fa tena hoe mifandray, mifampiresaka somatsara, nifankahazo tsara izay tenen'ilay missionnaire sy tenen'ity malagasy ity tamin'ny teny iny io, tamin'ny teny allemand. Dia tena hoe mahagaga ilay tompontsika, gaga avokoa manodidina, tena talanjona avokoa hoe tamin'ny fomba ahoana ty raha namantia sady tsy mahay manoratra, tsy mahay mamaky teny kanefa dia mifampitafa amin'ity missionnaire vahiny ity. Gaga daholon'ny olona. Dia na dia tsy niteny aza mbo ty mpivavaka anankiray ity dia mino koa izay nahita fa tena hoe Jehovah Andriamanitra no nanome saina azy. Dia hoy misy fizisianina malaza be izay ataontsika ihany ianary Isaac Newton tamin'ny taonjato 917 tany izy niaina. Dia izao ny teniny hoe izay fantatsika dia toy ny rano indray mitete ihany, fa ireo izay mbola tsy fantatsika dia toy ny ranomasina be. Ao amin'Andriamanitra ry havana misy tolotsaina maro be sy natolotr'Andriamanitra antsika dia toy ny tena hoe raha mitete kely amintsika ihany. Misaora ny Tompo raha nomen'Andriamanitra fahaizana ianao, nomen'Andriamanitra tolotsaina maro be ianao mihoatra ny hafa, fa ry ianao kosa mbo hoe tojo mety hoe fahasarainana eo anatrehana fianarana atrehana, na tojo fahasarainana amin'izay zavatra kasaina tiana atao, hanome saina anao ny Tompo tahaka ny ty mpanao salamo ty hoe isaotra ny Jehovah izay manome saina aho. Fa ho toloran'ny Tompo saina anao ry havana rehefa angatahanao izany. Andeha averintsika ilay ataontsika tsenjery teo amin'ny anaran'i Jesosy a, isaotra ny Jehovah izay manome saina aho. Aiza moa nahitantsika an'izay?
Salamy fahenina amby folo andiny fahafito tapany voalohany dia hivavakantsika ary havana. Jesoa, misaotra fa ianao tokoa ny tena mpanolotsaina, avy aminao ny fahaizana rehetra Tompo, ary afaka manampy anay koa ianao amin'ny zavatra izay tsy takatry ny saina mihitsy. Tolory saina avy aminao hatrany izahay Tompo, aminaranao Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Iaraka tsangana ny fiangonana tanteraka ny hira fangatana ny fany masina. Vavaka sika to. Andriamanitra rainay tsara indrindro, tonga amin'ny fotoana hamakina ny teninao sy hainona ny hafatra izahay ankehitriny. Koa raha vakina ny teny atao ny soratra masina, ianao fanahy masina homba ny mpamaky tsy angozohozo na fahazava amin'ny mpiaino izay ambarany, ary fenonao ny herinao sy ny fahasoavanao, ny mpanomponao hitondra ny hafatra, ka hazava aminay ny tianao ambara Tompo. Ka tsy ho toy ny diranay teto no hivoahanay izao tranonao zao, noho ny fahasoavana atolotra ao anay rehetra. Amen. Araka ny mahazatra eto amin'ny fitandremana Isotry Fitiavana, dia ny baiboly dia manao makina ny teny isaky ny Alahady fara dia amin'ny volana, ho fampatsahivana fa hatombavaka Jesosy Kristy sy ho mariky ny fiombonan'ny kristianina izany. Hiaraka maky sy hiain'ny soratra masina sika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny Salamo, Salamo fahaenina ambin'ny folo, ny andininy fahafito ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Isaorako ny Tompo izay manolotsaina ahy, na amin'ny alina aza dia anarany eritreritra. Ataoko eo amin'ny loko mandrakariva ny Tompo, eo akavanako izy, ka tsy hiotsina aho. Koa faly sy ravo ny foam-panahiko, ary zany ny toerako amin'ny patokina. Satria ianao tsy manary ahy ho rembo ny fonenan'ny maty, sady tsy mamela ahy ho giaza ny fasana, noho izao tena mpivavaka aminao. Ampahafantarinao ahy ny lalana izay makany amin'ny fiainana, hafaliana ny manenika ahy eo anatrehanao, fahafinaretana mitohy no eo akavananao. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Lioka toko voalohany, andininy faenina amby efapolo ka hatramin'ny 550. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko fahavalo, andininy fahavalo amby folo ka hatramin'ny 520. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Aroy Maria, mankalaza ny Tompo ny fanahiko, ary ny aiko miravo amin'Andriamanitra mpamonjy ahy, noho izy nitsinjo ahy mpanompo vavy ny tsinotsinona. Eny, hatramin'izao dia ambarany taranaka rehetra hoe sambatra aho, fa zava-dehibe no nataon'ilay mahery tampoka, masina ny anarany. Ary amin'ny rano fohatra amin'ny taranaka mifandimby ireo manaja azy,
natanterahany asa lehibe ny sandrony mahery ka ny mpievitena ho ambony nataony miaka ny mpanjakazaka na ongany hiala amin'ny seza fiandrianana ny tsinotsinona kosa nasandrana ny nona novokisany zavatsoa ny mpanakarena kosa nalevany nodomaina ny any vahoaka ny Israely mpanompo ny Andriamanitra satria nahatsiaro ny teniny tamin-drazantsika dia ny amindra fo mandrakizay amin'ny Abrahama sy ny taranany. Everiko fa tsy miendrika ho arina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika ny fijaliana amin'izao andro izao, fa tsy ndrintaony ery ny zavaboary miandry ny hanehoan'Andriamanitra n'ireo zanany, fa tonga nanaiky ho zavatra tsinotsinona ny zavaboary tsy araka inona iny anefa fa noho ilay nampanaika azy toy izany, saingy eo ny fanantenana. Fa ny zavaboary kosa aza dia no ahafahany tsy handevo ny fahasimbany indray andro any ka handray anjara ny fahafahany be voninahitra nanan'ireo zanak'Andriamanitra. Saingy fantatsika fa mandraka ankehitriny ny zavaboary manontolo dia miara-misento sy mijaly toy ny vehivavy mihetsi-jaza. Ary tsy ny zavaboary ihany, fa isika koa izay manana ny fanamasina ho santatra io fanomezan'Andriamanitra dia misento ao anatintsika ao, miandry ny hanaovan'Andriamanitra tsika ho zanany ka navotany tanteraka ny tenantsika. Eny, efa voavonjy isika, saingy mbola ao amin'ny fanantenana. Ny mahita izay natenaina dia tsy manantena intsony, satria iza no mbola ananteny izay zavatra efa hitany. Fa raha manantena ny tsy hitatsika isika dia miandry ampaharetana. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Vavaka antsika. Andriamanitra rainay, tia anay, mananatra anay ary faly raha mahita anay tafatoetra ny fonay satria miandry anao Andriamanitra. Fa indraindray Tompo mitady tsy ho tafatoetra ny fonay anaro izahay Tompo. Mitenena Jehova o fa miaina izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ry hava-malala amin'ny Tompo, mbola mitombona aminareo hatrany eny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, amen. Perikiopa izay vakina tamintsika teo na ny salamo, ny lioka, ny romana dia maneho amintsika ny mpanompon'Andriamanitra izay manantena fa hisy ny fahatsarany ho avy dia mahita fifaliana
dia ny ankehitriny. Ny teny izay akatsika fampianarana androany ry havana dia izay efa nivakiany mpanompony teo a, izay araka ny filazantsara ny Lioka toko voalohany 9:7 ka hatramin'ny 5:50. Hovakitsika miaraka ny 9:7 sy ny 7:7. Isika rehetra miara-mamaky amin'ny anaran'i Jesosy, aroy Maria, ny foko mankalaza ny Tompo, ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy. Tsy Maria itsony zany no resaka eto, fa izaho, ianao a, zany hoe rehefa miala eto zany isika, rehefa nanana fo sy fanahy ravoravo isika dia hitohy izany a, rehefa miala eto isika. Fa raha mbola tsy nanana an'izany isika, dia rehefa miala eto isika dia hiaraka hiteny amin'ny Maria hoe ny foko mankalaza ny Tompo, ary ny fanahiko efa ravoravo amin'Andriamanitra mpamonjy ahy. Ry hava malala amin'ny Tompo, rehefa jerena ny fiainantsika, rehefa mivoaka eto an-tokotany zany tsika, mitazana ny manodidina, dia rehefa diniatsika ireny trano rehetrarehetra hitatsika ireny a, ny ao anatin'izy ireny dia ao anatin'ny olana be daholy ny olana, ao anatin'ny faharerahana, ary tsy fananana fiadanana. Ny trano rehetrarehetra zay hitanareo, na trano avo a, na trano iva, fa ny tranontsika ihany zany tsy ao anatiny. Zay, tsy ohatran'izany ny antsika. Ny antsika ihany no ahitana fiadanana. Fa ny olona amin'izao fotoana zao ry havana, tena reraka, resy. Isika nefa nampianarin'ny Tompo, ireto telo reto no mitoetra. Inona daholo? Finoana, fanantenana ary ny fitiavana. Ao anatin'ny zay ny fanantenana, zany hoe fahazahoana antoka fa ho tsara ny hafaran'ity zavatra ity a, dia haiko ny mifaly an'izany dia n'izao. Dia zavatra ianarantsika eto ry havana dia ny ahaizantsika mifaly, ninina ny tranga zay iainantsika amin'izao fotoana zao, ninina tahaka ny faharesena, fahavoazana sy ny sisa zay iainantsika, dia ho haintsika ny hifaly, hiravoravo tahaka ny Maria no ny finoana ny famonjena izay ataon'ny Tompo. Maria ry havana dia vehivavy anankiray ao anatin'ny firenena anankiray izay hiarany tsindry, zany hoe resy, satria teo ambany ziogany Romana ny Israely tamin'izany fotoana izany. Ary tsy vitany vehivavy tao anatin'ny firenena niarany tsindry, niarany faharesena, fa mbola vehivavy ihany koa tao anatin'ny fiarahamonina saranga hiarany tsindry, hiarany faharesena, satria fantatsika tsara fa saranga iva ny saranga zay niaignany Maria. Ankoatran'izany koa ry havana dia vehivavy zay niaina tao anatin'ny klasy sosiala iva i Maria, satria ny vehivavy teo amin'ny zanak'Israely dia natao ho tsinitsiny. Izay ny fomba tany amin'ny firenen'Israely. Fa zao ry havana, izany vehivavy tao anatin'ny fiarahamonina zay nahatsapa fa resy niaran-tsindry
fa izany vehivavy zany misany teny hoe ny foko mankalazany tompo ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'ny Andriamanitra mpamonjy ahy. Fiainan'ny Maria ry havana, fiainan'ny Maria izany teny izay navoaka an'izany ary tena faharesen-dahany tanteraka. Miaina an'izany faharesen-dahatra, ny fifaliana sy fiadanana izany Maria no ny antony roa izay ho azavaina amintsika ary rehefa mazava amintsika ny antony nazahoan'i Maria an'izany fiadanana izany dia ianarantsika dia mba hahitantsika an'izany fiadanana izany ihany koa. Antony roa ry havana, ny fiainan'i Maria dia fiainana maneho ny herin'Andriamanitra. Fiainana maneho ny herin'Andriamanitra. Vakitsika ny 770 izay ivon'izao tenin'Andriamanitra izao zao perikopa zao 770 tapany voalohany. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko. Maria zany nahatsapa fa ilay famonjena mbola eritreretin'olona mbola ho avy, fa amin'ny Maria ny famonjena dia efa iainana. Ny mahery ozy izy dia nanao zavatra lehibe tamiko. Ny hevitry ny teny izay manakaiky ny teny Grika izay fototry ny soratra masina izay nalaina tamin'ity teny ity ry havana dia izao ny dikan'io. Ny dikany hoe fa ny mahery efa nanao zava-dehibe tamiko, izao ny dikany. Ilay hanitokana manam-pahefana efa nanao zavatra mitalakotrokotroka tato amiko sy ho ahy ary amin'ny alalako. Averiko kely ndray mandeha. Izao ny hevitry ny teny. Ilay hanitokana manam-pahefana efa nanao zavatra mitalakotrokotroka tato amiko sy ho ahy ary amin'ny alalako. Ry hava malala ao amin'ny tompo. Maria ry havana dia nino tanteraka fa Andriamanitra izay nitahy azy dia Andriamanitra manana fahefana hanova zavatra. Ary izany fahefan'Andriamanitra izany dia miseho amin'ny alalan'ny famindram-po izay miteraka zavatra roa samihafa araka ny finoan'i Maria ry havana. Dia ny famindram-po manova tantaran'olombelona. Izay ny finoan'i Maria, tahaka ny Jakoba lasa Israely, Saoly lasa Paoly rehefa tafahona tamin'i Jesosy Kristy. Mino Maria fa rehefa tonga ny famindram-pon'Andriamanitra dia Jesosy Kristy zany dia afaka manova tanteraka any Maria ny tompo. Ary zany ny havana no azon'Andriamanitra atao amintsika ihany koa. Ninona ny toe-javatra misy amin'ny fiainanao ankehitriny? Rehefa mijeritsika ny teny zay nitondra fifaliana tao amin'ny Maria ry havana dia teny Elizabeta zay nampitondra ny fanahy masina ny Elizabeta. Jereo kely ny baibolitsika araka ny Lioka toko voalohany Lioka toko voalohany 2:20. Isika rehetra miara-maky amin'ny anaran'i Jesosy. Dia niantso tamin'ny feo mahery hoe izy voatahy samy vehivavy ianao ary voatahy ny ateraky ny kibonao. Rehefa naheno an'izany Maria ry havana dia nino ny fitahiana. Ny atao hoe fitahiana efa fantatsika rehetra ry havana dia zao. Ny atao hoe fitahiana dia tolotanana izay omen'Andriamanitra anao havitanao zay tsy tokony ho vitanao. Ka na inana toe-javatra zay miatra amin'ny fiainanao ankehitriny ry havana izay tsy mahatonga antsika hanana fiadanana
zay mahatonga atsika tahaka ny resy, zay mahatonga atsika reraka, dia hain'Andriamanitra ny manova an'izany tantara zany ry havana. Ary raha mino an'izany ianao a dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Izay ny voalohany. Dia ny faharoa, mino koa i Maria fa izany famondrampon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany a dia manova ny tantara ny firenena. Ary mahagaga zany ry havana, zatovovavy kely a zay araka ny nazavaina teo, tena iva na teo amin'ny firenena na teo amin'ny fiarahamonina, no nentin'Andriamanitra namonjena ny firenena ary nentin'Andriamanitra namonjena an'izao tontolo izao. Hain'Andriamanitra natao tamin'i Maria zany ry havana, dia hain'Andriamanitra atao amin'ny fiainanao ihany koa, satria fahefan'Andriamanitra ny manova ny tantaram-piainantsika amin'ny alalan'ny famondrampon'Andriamanitra. Zay ny voalohany. Ny fiainan'i Maria dia maneho ny herin'Andriamanitra. Ny faharoa, ny fiainan'i Maria ihany koa ry havana dia maneho fa masina Andriamanitra. Maneho ina ny fiainan'i Maria ry havana? Maneho fa masina Andriamanitra. Tapany faharoa amin'ilay teny vakitsika teo a, 7:7. Tsika rehetra miara mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary masina ny anara. Masina ny anara. Ny teny manakaiky ny teny fototra ihany ry havana dia zao ny dikan'io: nafindrany tato amiko ny fahamasinany anarany. Zany hoe ny fahamasinana anaran'Andriamanitra dia nafindra tao amin'ny Maria, ary zany finoany Maria ry havana. Fa ho azavaiko kely a, mba tsy ahatonga antsika heritreritra an'izany hevitry ny teny zany a ho hevitra ara-moraly, fa tena ho hevitra ara-pivavahana ry hava-malala amin'ny tompo. Ny fahamasinan'Andriamanitra nafindra tamin'i Maria ka nahatonga ny Maria hanana fifaliana ao anaty, hanana fiadanana ao anaty. Ny matoan-teny hoe hagios amin'ny teny Grika no nadika hoe masina eto amin'ny teny ny fototeny. Dia ny fakanteny hagos zay midika hoe mikarakara ny sakafo voatokana ho an'Andriamanitra. Izay zany dikany. Mikarakara ny sakafo voatokana ho an'Andriamanitra. Izay ny heviny. Fa tsy ilay fahamasinana zay eritreretintsika hoe fomba fiteny, fomba fihetsika, sy ny sisa sy ny sisa. Ary io sakafo izay karakaraina io ry havana dia tsy misy afaka mihinana an'io afa-tsy izy Andriamanitra ihany. Ka i Maria zany mahatsaro hoe nomen'Andriamanitra andraikitra hikarakara sakafo izay tsisy mihinana an'io afa-tsy Andriamanitra ihany. Izay zany faharesen-dahatra tao amin'ny Maria. Ny fiainan'i Maria dia natokana hikarakarana an'izay momba an'Andriamanitra izay. Fanolorany tena tanteraka. Nde jerentsika ny baibolitsika, Jaona 4. Jaona 4. Andiny fa efatra amin'ny telopolo. Jaona 4. Andiny fa efatra amin'ny telopolo. Isika rehetra andiny fa efatra amin'ny telopolo. Isika rehetra miara mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy taminy: ny haniko
dia ny manao ny sitrapony izay naniraka. Io tapany io ihany. Ry hava-malala ao amin'ny tompo. Mahafinaritra anahy ny fiasan'ny fanahy masina. Za moa tsy nanampoy anty sekoly ho an'ny ina moa disciple. Zay le izy. Tsy nanampoy fa tonga teto dia nanazava tamiko pastera hoe ny mahajobily aloha fantako fa ity zavatra ty tsy nomaniko fa ny mahagagana rehefa nanomana an'ity toriteny ity za dia ny fifandrifian'ilay toriteny zay nomanina sy ny zavatra zay natao teto androany tena tsy takatry ny saina ny fiasan'ny fanahy masina. Ry hava-malala ao amin'ny tompo, ianareo zay nanolo tena ary zay mitsy ny fiainan'ny Maria teto izay nahatonga ny fiadanana tao aminy dia zao ny fanolorany tena hikarakara ny asan'Andriamanitra, hanao ny asan'Andriamanitra. Ary io ry havana tena arabaky teny mihitsy ny hoe mikarakara ny sakafon'Andriamanitra, tsy hoe hikarakara ny sakafon'Andriamanitra fa araka ny Genesis 2:9-20 io ry havana. Jereo kely ny baibolitsika, Genesis 2:9-20. Genesis 2:9-20. Amin'ny anaran'i Jesosy sika rehetra miara-mamaky. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika ary araka ny tarentsika. Eo ihany. Ka ny asantsika fiangonana ry havana, ny asantsika disciple ry hava-malala ao amin'ny tompo dia manolo tena hikarakara ny olona zay noforonin'Andriamanitra tahaka ny endriny. Rehefa tsy isika fiangonana no manao an'izany ry hava-malala ao amin'ny tompo, iza no andrasana hanao an'izany. Ary eto mahafinaritra anahy ny fanoloran-tena izay nataonareo mba tsy ho fanoloran-tena ato anatin'ny rindriny efatry ny fiangonana ihany, fa mba ho fanoloran-tena hoentina mikarakara ireo olona zay manana endrika Andriamanitra, izay asa goavana napetraka Andriamanitra tamintsika tsirairay ry hava-malala ao amin'ny tompo. Mahafinaritra eto am-pamaranana isika isotry fitiavana manana tetikasa zay isorana ny pastera moa zany. Manana tetikasa, nisy heniko le izy. Nisy fotoana nandeha tany amin'igny faritra atsinanana igny ianareo mitory filazantsara sady raha tsy diso ny fitadidiko sady mitondra fitsaboana ho an'olona dia mitsabo tsy fantatro maimaim-pona angambany raha tsy diso ny mitsabo maimaim-pona. Tena zany ry hava-malala ao amin'ny tompo ny zavatra andrasan'ny fiangonana amintsika andrasan'Andriamanitra amintsika fiangonana. Zao mo pastera manao jobily ho avy ny fotoana misotro ronono izy tsy mitovy daholo ny farisendahatra ny pastera tsirairay ry hava-malala ao amin'ny tompo, tsy mitovy daholo zay isorana azy fa angatahana amin'ny tompo. Ary raha tsy resy lahatra amin'izany ny pasteranareo zay andimby dia reseho lahatra izy hoe pastera ndre mandeha zay zahay na eny toriteny fa isika dia manana mission hikarakara an'ireo olona izay manana ny endrika Andriamanitra
ary zay nahitany Maria fifaliana sy fiadanana. Ary andramo zany ry havana, raha mbola tsy nanao an'izany ianao andramo zany. Fa izay ny tao anatin'ny Maria, ary faharesendahatry ny Maria zany nahitany fifaliana sy fiadanana, izany toetra, izany fiainana tsy amboamboarina, fa tena faharesendahatra tao anatin'ny Maria zany. Fesiny nahita fifaliana sy fiadanana, ravoravo ny fanahin'ny Maria, satria ny voalohany, inona ny voalohany? Maneho ny herin'Andriamanitra ny fiainan'ny Maria. Nahita fifaliana sy fiadanana i Maria satria ny fiainany dia natokany hikarakarana ny olona zay manana ny endrik'Andriamanitra. Dia enganery havana mba ho fiainantsika isan'andro koa ny fiainan'ny Maria ao anatin'izany fifaliana sy fiadanana, noho ny fahazahonintsika antoka, ny famonjena, ny fahatsarana zay mbola ho avy amin'ny fiainantsika, na mbola tsy hainantsika ankehitriny azy, fa inontsika fa tsy maintsy ho avy noho ny famindrampon'Andriamanitra. Raha oriny izao tontolo izao, raha mitanondrika izao tontolo izao, raha tsy mahita fifaliana izao tontolo izao, isika pininkosa dia ho ravoravo amin'ny Jehova ny fanahintsika, satria mino ny famonjena zay ataony Andriamanitra zay ivavahantsika amin'ny alalan'ny famindrampony, fa tsy amin'ny alalan'ny hery zay ao anatintsika. Ho an'Andriamanitra rereny voninahitra. Amen. Vavakitsika revana. Misaotranao ray no ny amin'ny teninao, ny amin'ny mpanompo vavinao i Maria. Fa i tena asona lesona petikoa ny fiainany. Dia maneho izy ny herinao Andriamanitra. Ary indrindra tompony fanoloran-tena na dia hoe na toerana izay sokajian'ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany ary hoe ambanin'ny toerana nisy azy. Tompo Andriamanitra manatona anao izay ankehitriny, fa matetika izay mitodika loatra amin'ny tenanay, ka mijery ny tenanay inona izay zavatra mba vita akory Tompo. Ary matetika izay Andriamanitra diso ny banjina loatra ty fiainana ity, ary mijanona amin'ny toerana mahareraka anay, amin'ny toerana maharesy anay. Fa izay miaraka aminao Tompo Andriamanitra dia tena hoe no mananao fiadanana, no mananao firavoravo, no mananao fifaliana. Tompo, te iova zay manoloana ny teninao. Enoy Tompo Andriamanitra ny fifonana, ny etaentanay zay tena hoe te iova tanteraka ho olonao Jesosy Kristy Tompo. Misaotra Tompo, misaotra fa mino izahay fa tonga eo anatrehanao ny fifonana, ary mino izay Andriamanitra fa
anadioanay ianao, noho ny tsy fahamasinanay, noho ny tsy fanehoanay ny herinao, noho ny tsy fanomezanay ny tenanay manontolo ho fitaova ampilatananao. Misaotra ny fandraisanao izany amin'ny anaranao Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Tsika teo anatrehan'ny tompo ary mibebaka marina tokoa mitsangana ndreny teny somafaly atolotry ny tompo atsika ho famelana ny helotsika. Hoy ny tompo, avia ary vandahatra itsika ho Jehova, na dia tsaky ny jaka aza amin'ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Ambara amin'ny anaran'ny tompo, fa voavela ny helokareo noho ny anaran'ny masina. Mideran'ny tompo. Amen. Antsika izay voavela heloko dia andeha ambaratsika ny ampabe maso ny finoantsika araky ny fanekempinoana laharana fahaefatra. Manambara ny finoantsika dia araka ny tenin'ny Janona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manesotra ny fahotan'izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'i Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay. Sy araka ny teny nataon'i Natanaela hoe rabi ô, ianao zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'i Israely. Sy araka ny teny nataon'i Samaritana hoe ny tenanay nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'i Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataon'i Tomasy hoe tomboko sy Andriamanitra. Amen.
dia ry havana mbola iarikivavaka isika ry tompo andriamanitra io tena noho ny teninao tompo dia fifalinana anatinay ihany manambara aminay ianao fa na inona toe-javatra misy eo amin'ny fiainanay dia hainao ny manovy izany ary na inona miatra amin'ny fiainanay dia mahay mampifaly anay ianao mahay mampiravoravo anay ianao tahaka ny mpanompo vavinao tamin'izany fotoana izany avelao hiainanay izany fifaliana ao aminao izany Jesosy Kristy tompo tsy noho ny ezaka izay nataonay fa noho ny asany famonjena izay ao anatinay ampianary izay ahiaina an'izany isan'andro ahijoroana vavolombelona tokoa tompo fa tena fiadanany fahasambarana izay rehetra nanolo tena ho anao Jesosy Kristy tompo ampianary izay ahiaina ny herinao Andriamanitra ary ianao ihany koa Jesosy Kristy tompo araka ny teninao teo dia mahay manova ny tantaran'ny firenena dia mino izay Andriamanitra fa tena hoe andova ny tantaran'ity firenenay ity tokoa ianao anova tahaka ny ahoana moa tompo fa mba tena hoe olona navotanao avokoa izay ny tena tanjonay ry tompo na dia ao anatin'ny hoe fiainana izay hoe ao anatin'ny hoe mahantra ary na fahafantarany olona Madagasikara ny rinay tompo Andriamanitra dia hoe maro ny malagasy voavonjy ny fanahany mivavaka izay ho an'ny komiti-pirenena miady amin'ny sida izay fanatsanganao teto isaorana ny fisian'izany komity izany ianao Jesosy Kristy tompo anafy hery io tompon'andraikitra rehetra hiasa ao anatin'izy ireny tompo maro ny olona ny tratra ny famoizam-po maro ny olona ny very-hevitra sy very-saina noho ny amin'io aretin'io fa ianao Jesosy Kristy tompo mihitsy ny angavianay amongotra io aretin'io tsy eto amin'ity firenena ity ry tompo isaoranay tanteraka ihany koa ianao Andriamanitra ny antom-pisiny sy ny antony sy ny fisian'ny EDIF École des Disciples eto Isotry Fitiavana tena faly izay Andriamanitra hoe nisinao izany ambola volanao mpianatra ary tsy vitan'izany fa misy ihany koa ireo izay voady izay ataon'izy ireo ampio izy hatanteraka an'izany ary tena ho mpianatra ao naiza izay alena ataona olona avita mpianatra olona ihany koa tompo dia tena hoe ho angadina nanana sy fitaovana mahery vaika tokoa izy ireo Andriamanitra eo ampelantananao anova fiarahamonina anova ny firenena ry tompo Andriamanitra ay fantatrao ihany koa ny momba anay tsirairay avy dia indro izahay manantona anao mitondra ny etaetanay eo anatrehanao amin'ny alalan'izao vavaka mangina izao ka mba hianoy saotranao noho ny amin'ny valim-bavaka sady izay fa atolotra ao anay tsirairay fa fantatray fa Andriamanitra be famindrapony Andriamanitray ary mihaino vavaka izay asandratray ataonay aminaran'i Jesosy Kristy tompo ny vavaka izay nasandatra fa akambana ihany koa amin'ilay vavaka izay nampianariny manao hoe rainay izay ny an-danitra ho masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataony sitraponao ny dia-tany tapony an-danitra mihona n'inona ny sazo aminay ary mamelahany alikay tahaka namelahany izay melaka taminay aza mitondra ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen efa napetraka moa hoe fijoroana vavolombely ty tonjobely ty mangataka ny monsieur Jean-Aimé mba hizaraka ely amintsika ny asa tsara nataon'ny mpiantafika avy aty Isotry Fitiavana tamin'ny herinandro ny 21 septembre iny tany amin'ny RN2 ny Kristy Ravana ary amboara fa ny safidianana ny RN2 ny Kristy raha hoe samy mitafika masina iny
dia le izy le hoe ahitana ny silamo tena mihamazovana ary nakanisany dia mba hifanandrinana amin'ny silamo riavana ndahora Jean-Aimé. Miraba ny fiangonana, tononona ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Natao ny tafika masina tany Ambodifaho, Rikaville, tamin'ny 20 hatramin'ny 20 ny volana Novambra ity. Izany toeran'izany moa dia nylalovan'ny RN2 iny taloha, RN2 taloha zany no nandalo tamin'izany toerana hoe Ambodifaho izany. Ny fotoana vanim-potoana nanaovana ny tafika masina dia ao anatin'ny fiotazana letsi ary fiainan'ny olona satria tena zay mihitsy ny manatanteraka an'izany asa izany. Ka raha ny marina taka ny tany amin'ny toerana hafa dia tsy tokony hisy olona tao amin'ity hetsika izay nataontsika ity. Kanefa dia efa fahagagana sahady fa nahatratra 700 ny olona zay nitoriana ny filazantsara sady notsaboina maimaim-poana. Mbola nisy raha tamin'izy ireo naverina mikasany hoe hitsabo nify, anala nify fa noho ny fotoana dia tsy tratra intsony dia tsy maintsy naverina ireny. Marobe ny olona faly nandray ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'izany. Ka hoy ny tenin'ny akamaroan'ny olona hoe tokony hiverina ty ianareo, tokony mbola hiverina ty ianareo. Tao amin'izany olona maro zany dia nisy silamo 3 nitoriana filazantsara. Ary nyray tamin'ireo silamo ireo izay mpiandry an'ilay moské, satria eo ambanin'ny toerana izay nanaovanay an'ilay fitsaboana, EPP eo ambony dia eo ambany eo ilay moské. Somary manahirana ny rano dia hoy ilay mpiambina ny moské hoe tsy ny hafahafa mihitsy izy ny teny hoe afaka raha mila rano ianareo dia afaka maka ao aminay. Faly koa ny mponina rehetra tao an-toerana fa iorina indray ny Fjkm. Efa nisy ny Fjkm fa rava. Hoy ilay Fjkm ny tantara hoe maty ilay mpitarika. Asa moa na mpitandro io na katekista, fa hoe maty ilay mpitarika dia maty niaraka tamin'ny fiangonana. Dia tsy nisy zany ny fiangonana Fjkm nandritra ny fotoana maro. Faly ny olona fa hoe iorina indray ny Fjkm. Tao anatin'izao hetsika izao dia mba nampiavaka an'ity hetsika ity dia ny sefokotany sy ny talehan'ilay sekoly. Fa tena nanolo-tanana feno zareo. Nanolo-tanana feno izy, nanentana ny olony ho avy ao amin'io hetsika io. Ary nanome koa toerana hivavahana, hoe afaka mivavaka eto mandra-pahazoana toerana isaky ny Alahady, dia nomena efitra anankiray eo amin'ny sekoly anaovana ny Fanompoam-Pivavahana. Satria moa efa lalana fahiny dia misy tetezana tsy maintsy hidirana ao amin'ilay tanàna. Efa ratsy ilay tetezana. Nisy mpiantafika anankiray fa somary lehibehibe any nenjera teo ambonin'ilay tetezana efa ratsy. Fa noho ny fiarovan'Andriamanitra kosa dia mba tsy nenjera tany ambany izy, satria mbola lalina ilay rano ao ambany, fa narovan'Andriamanitra ny mpiantafika. Tao anatin'ilay Fanompoam-Pivavahana Alahady dia nisy olona iray nijoro vavolombelona. Dia izy tany aloha tany ozy izy fianakaviana zany, dia nisy zaza teraka. Ary rehefa teraka ilay zaza dia tsy misy hoditra. Zaza tsy misy hoditra ilay zaza teraka.
dia nentiny zareo tao amin'ilay fiangonana, nentiny tany am-piangonana, nentiny ambavaka, nandritra ny fotoana maharitraritra. Fa fahagagana no nitranka ndray alina rehefa natoroka ifony maraina dia indro fa feno ndray ny hoditra tamin'ilay zaza. Asan'Andriamanitra araka ny toriteny teo zany. Ary ireo fianakaviana ireo izay Fjkm hatramin'izany nisy nanehoan'Andriamanitra fahagagana zany dia mbola Fjkm mandraka ankehitriny. Faly tena faly mihitsy ry zareo hoe iorina ny fiangonana ao amin'izany toerana izany. Araka izany moa dia efa misy tany, efa nisy fototra nanorenana fiangonana mihitsy ary ao amin'izany toerana izany. Izay ny tao Ambodifao. Fa raha iampita kely any Vohitranivona io Alahady io ihany dia nisy ny fitokanana fiangonana tao Vohitranivona. Tamin'ny taona 2012 volana Jona dia namakilay tany Vohitranivona tamin'ny alalan'ity RN2 Kristia ity isika teto Isotry Fitiavana. Raha tsaroanareo moa zany efa nisy tatitra teto le tratra ny safodrano tany zay ary nydroboka rano hatreny Ambalahana rehefa nody. Tamin'io fotoana io no namakilay teny niaraka tamin'ny Fjkm Brikaville. Ary tamin'ity taona 2012 ity no vita ny trano fiangonana. Ry zareo tao amin'ny Fjkm Mamboitra Biby nankalaza ny 100 taonany no nanao tsangam-bato an'ilay trano fiangonana tao Vohitranivona. Dia tao anatin'io fotoana izay fitokanam-piangonana tao Vohitranivona io no singanina reto fandraisam-pitenenana tompon'andraikitra voalohany na ao amin'ny synodam-paritany na ato amin'ny Fjkm ireto. Pasteur Njakafeno, efa hitantsika ny toriteny teto izy. Filohan'ny AFF ao amin'ny synodam-paritany Tomasina vavahady ny filazantsara. Zao no teniny fitinina zany. Tena mahomby ity tetikasa RN2 Kristy ity ka hatao fomba fiasa ato amin'ny synodam-paritany. Nanome ohatra mazava mihitsy izy hoe taona 2012 nanao tafika masina teto taona 2012 fiangonana tokanana. Ny olona faharoa dia ny PS ny synodam-paritany Tomasina, Pasteur William. Hoy PS hoe misokatra ho an'ireo misionera ny braoko, vonona ho andray azy ireo amin'ny fotoana ilany zany fa miantso a telefonina mialoha. Ity no afatra ho antsika eto Isotry Fitiavana avy amin'ny PS ny Tomasina. Ento any amin'ny rafitra fa maniry ny fitohizan'ny fiaraha-miasa amin'ny tafika masina sy amin'ny fanirahanareo misionera ny synodam-paritany ny Tomasina. Ary ny olona fahatelo no fandraisam-pitenenana dia ny tonian'ny departemanta ny fiangonana Pasteur Radolalaina Joary. Zao no tenin'ny TDF. Fantatro tsara ny fiavian'ireo misionera ireo fa avy any amin'ny SP30 Port Berger. Tena avy lavitra. Dia hoy izy sady manafatra ho antsika ato Isotry Fitiavana, maneho ny etaetany. Manohy ny asa efa nataon'ny misionera ianareo Isotry Fitiavana ka tsara tohizana fa tsy vita ny mpitandrina ihany ny asa fa tena mila misionera tokoa ny fiangonana. Zay zany ireo lahateny nataon'ireo tompon'andraikitra tamin'ny fotoana fa ny fitokanam-piangonana tao Vohitranivona io. Amarana n'izao tatitra izao satria moa androany Alahady hitondrana ambavaka ny école des disciples eto Isotry Fitiavana. Vory eto isika mpianatry ny tompo. Isorantsika n'Andriamanitra aloha fa ny mpiantafika saika ny akamarony dia ato amin'ity sehatra école des disciples ity avokoa. Saika ny akamarony ny mpiantafika.
Ary misy koa na dia tsy mpiantafika antsehatra aza dia tena manohana arabola. Marina fa misy ny fanomezana ho ataon'ny mpanohana resy lahatra fanafody afahantsika mitsabo maimaim-poana, fa misy koa mantsy mbola ilaina amboniny tahaka ny resaka ao amin'ny fitsaboana nify, dia reny zany no tohanantsika amin'ilay arabola zay omentsika école des disciples. Mampahery antsika amin'ireny asa tsara reny. Fa ty mba misy antso kely. Efa maromaro ihany ny zokizokony ao amin'ireo mpiantafika ireo. Aiza ny zandry olona, aiza ny tanora. Mila antsika tanora, indrindra fa ny tanora lehilahy. Fa raha ity asa ity ny ampita tetezana, hatreo zany ny farany fiara, dia tsy maintsy mitatitra entana ary taterina an-tongotra. Zay vao tonga any amin'ilay toerana. Vehivavy ve no ahavita an'izany, ka zay no iantsoana antsika lehilahy tanora amin'izao asa izao fa miandry antsika ny tompo. Ho azy rery koa ny voninahitra. Misaotra Monsieur Joaimé, misaotra ny tompo isika mandray an'ilay toriteny teo ary avana. Todika amintsika école des disciples sy amin'ny fiangonana. Misaotra ny tompo isika ny amin'ny nampahitany ny heriny tamin'ilay tafika masina teo. Nahita an'izany zany pasteur Njakafeno PS ny Tomasina any fohy be Fjkm tonian'ny départemental fiangonana pasteur Atsoary. Misaotra ny tompony amin'izany. Misaotra ny tompony amin'izany tena hoe fagagana miracle zany hoe zaza tsy nisy hoditra nentina mbavaka namindra fony tompo dia nasiany hoditra. Fa zao ry havanao, finoana tsy vitan'ny fihetsebo, tsy vitan'ny émotion. Marina fa émouvant io Andriamanitra tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra io rehefa maneho an'izany. Fa io Andriamanitra io aloha ny zavatra takiny amintsika dia fakatoavana. Tsy zay rehetra manao hoe tompoko no hiditra ny fanjakany lanitra, fa zay manao ny sitrapony raiko any an-danitra hoy Jesosy. Zany ny antom-pisin'ny edify taona amintsika, mitaizantsika ho amin'ny fakatoavana. Citation anankiroa ry havana zaraiko aminareo eto. Ny anankiray teny nataon'ny Lutera, le mpanitsy fivavahana, milaza an'izany obéissance, tsisy fepetra izany, tsisy kajy izany ry havanao. Ozy izy: si telle est la volonté de Dieu, je planterai un chêne aujourd'hui, même si je sais que demain le Seigneur reviendra. Si telle est la volonté de Dieu, je planterai un chêne aujourd'hui, même si je sais que Jésus va revenir demain. Zany chêne zany hazo mahatratratra any fonina 20 metatra any fanaovana hazo korotona ngeza be. Fa ozy izy Lutera: raha zay fantatro fa sitrapon'Andriamanitra, tsy metrehitra dia atao inona koa zany? Inona ny lojika amin'izany? Kitompo rehefa ho avy rapitso. Zay ny Lutera ry havana, zay ny Lutera. Ozy indray le mpitory filazantsara nalaza tany Afrika tamin'ny taonjato fa 7 le David Livingstone zay. Rehefa teneny izy moa zany fotsy, dia teneny izy hoe: ianao ve tsy matahotra andeha hitory filazantsara any Afrika any, any amin'ny be Bibidi any, any amin'ny zaro mainty hoditra any? Tsy matahotra ve ianao? Ozy izy. Dia ozy izy David Livingstone: je serai en sécurité, je serai vivant tant que Dieu n'aura pas accompli son plan pour moi. Misy manana programme momba Andriamanitra, ary raha tsy tanterak'izay tsy ho alain'izany. Io ry havana todika amintsika zay hoe za tsy hamonjy be, tsy hamonjy mpiara-miaritory fa aty aminay zone rouge nisy anna tamin'ny herinandro voentaka. Eo am-pelantanan'ny tompo ianao rehefa manao ny sitrapony ry havanao. Eo am-pelantanan'ny tompo ianao rehefa manao ny sitrapony. Faly manana anareo edify na edify fiangonana na tsy edify, mampirisika anareo hitombo ho amin'ny fakatoavana tsisy fepetra,
tombontsika ry havana amena ny komity ny fitenenana. toy izao ny fandaminantsika ry havana izay voatonona miseho manantona ety aloha makasary miaraka amin'ny mpitandrina ary manatanteraka ny rakitra izay miomana kosa dia efa manakaiky ety aloha mba tsy hahalava ny fotoana. Tonona mialoha ny andriamatoa sy ny ramatoa miseho andriakoto aja Didier. Miseho Andriamamonjy Fanjarisoa mpianatra. Miomana Andriamampianina Domoina. Miseho Andriamampianina Domoina mpianatra. Miseho Andriamanantsoa Tahina mpianatra. Miomana Andriamanarivo Jean Fidèle. Miseho Andriamanarivo Jean Fidèle mpianatra. Miomana Andriamanjato Bodivololona. Miseho Andriamanjato Bodivololona mpianatra. Miomana Andriamanjato Mamy Ndriamahery. Miseho Andriamanjato Ndriamahery mpianatra. Miomana Andriamasindoro Harseheny. Miseho Andriamasindoro Harseheny mpianatra. Miomana Andriambelson Joary. Miseho Andriambelson Joary. Miomana Andriamitombo Emmanuel. Miseho Andriamitombo Emmanuel mpianatra. Miseho Andrianandrasana Richard Coach. Miomana Andrianarivo Monique. Miseho Andrianarivo Monique mpianatra. Miomana Andrianjoany Simeon. Miseho Andrianjoany Simeon mpianatra. Miseho Andrianombana Rakoto Alice. Miseho Andrianombana Rakoto Alice mpianatra. Miomana Andriatahinjanahary Joary. Miseho Andriatahinjanahary Joary. Miseho Andriatovoery Antra Kristina. Miomana Andriatsimialina Samy Manana.
miseo andrea tsy mialina samy manana mpianatra miomana andrea velon-janahary tahiry rojony aina. Miseo andrea velon-janahary tahiry rojony aina mpianatra miomana dagadisy keny. Miseo dagadisy keny coach miomana felantsoa miala ravaka hasoany indrina. Miseo felantsoa miala ravaka mpianatra miomana aingotiana lina. Miseo aingotiana lina. Miseo antanerina soa lantotiana coach miomana arson herinienne. Miseo arson herinienne mpianatra miomana lalaniaina Thérèse Michel. Miseo lalaniaina Thérèse Michel mpianatra miomana Manase Ratsimandresy Andriamirado. Miseo Manase Ratsimandresy Andriamirado mpianatra miomana Miarinjatovo Mario. Miseo Miarinjatovo Mario mpianatra miomana Nambintsoa Claude. Miseo Nambintsoa Claude mpianatra miomana Nory Vololoniaina Fanja Hanitra. Miseo Nory Vololoniaina Fanja Hanitra mpianatra miomana Rabe Antsa Nadia. Miseo Rabe Antsa Nadia mpianatra miomana Rabe Aja Arsata Clovis. Miseo Rabe Aja Arsata Clovis mpianatra miomana Rabe Aja Yarso Tania. Miseo Rabe Aja Yarso Tania mpianatra miomana Rabe Niarson Tinanirina. Miseo Rabe Niarson Tinanirina coach miomana Rabe Njarson Olivia Michel. Miseo Rabe Njarson Olivia Michel mpianatra miomana Rabe Rojo Mamtina Serge. Miseo Rabe Rojo Mamtina Serge. Miseo Rabe Vaza Velana mpianatra miomana Rabe Vaza Bolatina. Miseo Rabe Vaza Bolatina mpianatra miomana Radanimanana Zo.
miseho hadany manana zo mpianatra miomana raha faramiadana ny fisoa Michel. Miseho raha faramiadana ny fisoa Michel mpianatra. Miseho raha farasoa Marie Claire mpianatra. Miomana raha Hajary Malala Mamsoa. Miseho raha Hajary Malala Mamsoa mpianatra. Miomana raha Antanirina raha Antarsoa Miriam. Miseho raha Antarsoa Miriam mpianatra. Miomana raha Antanirina Nina Véronique. Miseho raha Antanirina Nina Véronique. Miomana raha Harjanona Barjon Michael. Miseho raha Harjanona Barjon Michael. Miomana raha Harjanona Hernienne. Miseho raha Harjanona Hernienne. Miomana raha Harjanona Jo. Miseho raha Harjanona Jo. Miomana raha Haronoro Odile. Miseho raha Haronoro Odile. Miomana raha Arsoa Jacqueline. Miseho raha Arsoa Jacqueline. Miomana raha Arsoa Malala Versoa. Miseho raha Arsoa Malala Versoa. Miomana raha Arsan Jean-Aimé. Miseho raha Arsan Jean-Aimé coach. Miomana raha Arsan Mamsoa Patricia. Miseho raha Arsan Mamsoa Patricia coach. Miomana raha Eliarsoa Louise. Miseho raha Eliarsoa Louise. Miomana raha Jaonarivelo Andry Antenaina. Miseho raha Jaonarivelo Andry Antenaina. Miomana raha Jaonarivelo Ary Liliane. Miseho raha Jaonarivelo Ary Liliane. Miomana raha Joelson Ialy. Miseho raha Joelson Ialy. Miomana raha Kotoarinivo Tantely Oliva. Miseho raha Kotoarinivo Tantely Oliva. Miomana raha Kotoarinivo Jean Tovomahery. Miseho raha Kotoarinivo Jean Tovomahery coach.
Miseho rakotoarisoa feno fifaliana. Miomana rakotoarisoa livasoa. Miseho rakotoarisoa livasoa. Miomana rakotoarison olivier. Miseho rakotoarison olivier coach. Miomana rakotobe anjanoro ary nivo. Miseho rakotobe anjanoro ary nivo. Miseho rakotobe miantasoa volatina. Miseho rakotoarisoa saolonirina. Miomana rakotomaharo Fjkm William. Miseho rakotomaharo Fjkm William. Miomana rakotomalala tomoina Andriamasina. Miseho rakotomalala tomoina Andriamasina. Miomana rakotomalala Dorothée. Miseho rakotomalala Dorothée. Miomana rakotomalala Léa. Miseho rakotomalala Léa. Miomana rakotomalala Nivo. Miseho rakotomalala Nivo. Miseho rakotomalala Roger Arthur coach. Miomana rakotonarivo Romy. Miseho rakotonarivo Romy coach. Miomana rakotondrabe lahatra nirina. Miseho rakotondrabe lahatra nirina. Miomana rakotondravoavy Dieudonné. Miseho rakotondravoavy Dieudonné. Miomana rakotoniaina Mathieu. Miseho rakotoniaina Mathieu. Miomana rakotonirina Nivoarlala. Miseho rakotonirina Nivoarlala. Miomana rakotosan Cathy. Miseho rakotosan Cathy. Miomana rakotosan Dina Stéphane. Miseho rakotosan Dina Stéphane. Miomana rakotozafy Lalatina. Miseho rakotozafy Lalatina. Miomana ralaitsirofo Tojo. Miseho ralaitsirofo Tojo. Miomana ralzanany Claire. Miseho ralzanany Claire.
miomana raha mahasy ary vola Lilia. Miseho raha mahasy ary vola Lilia, miomana raha mahefanjatovo mialy. Miseho raha mahefanjatovo mialy coach, miomana raha mahefanjatovo ndretsa. Miseho raha mahefanjatovo ndretsa, miomana raha maherinjatovo Marsan. Miseho raha maherinjatovo Marsan, miomana raha maholo-miaso Yolande. Miseho raha maholo-miaso Yolande, miomana raha Mananarivo Sylvie Claire. Miseho raha Mananarivo Sylvie Claire, miomana raha Manandraibe Jacqueline Olga. Miseho raha Manandraibe Jacqueline Olga, miomana raha Mananoriana Nivo. Miseho raha Mananoriana Nivo, miomana raha Marikoto Mihaja Lalaina. Miseho raha Marikoto Mihaja Lalaina, miomana raha Marikoto Rodsitsina Liantso. Miseho raha Marikoto Rodsitsina Liantso, miseho raha Marikoto Tefinanahary Georges Aimé. Miomana raha Marikoto Tefinirina Lovasonomena. Miseho raha Marikoto Tefinirina Lovasonomena, miomana raha Marolay Mahazosonirina. Miseho raha Marolay Mahazosonirina, miomana raha Marolay Rojonirina. Miomana raha Masimanana Honorine. Miseho raha Masimanana Honorine, miomana raha Miandrosoa Mbola Miarintsoa. Miseho raha Miandrosoa Mbola Miarintsoa coach, miomana raha Miaramanana Hantsoa. Miseho raha Miaramianana Hantsoa, miomana raha Morasoa Hantriniaina. Miseho raha Morasoa Hantriniaina, miomana raha Naivojaona Jean-Pierre. Miseho raha Naivojaona Jean-Pierre coach, miomana raha Naivosan Tojinirina. Miseho raha Naivosan Tojinirina, miomana raha Andimby Hantriniala Vero Jemima. Miseho Andimby Hantriniala Vero Jemima, miomana raha Andriamanana Nirina Fanomezantsoa.
miseho randriamanana ny rina fanomezan-tsoa miomana andriamanantena Léon. Miseho andriamanantena Léon miomana andriamanantena Robson. Miseho andriamanantena Robson coach miomana andriambololona Yvette. Miseho andriambololona Yvette miomana andriamiaja Anjanarindra. Miseho andriamiaja Anjanarindra miomana andriamiarsoa Asiny. Miseho andriamiarsoa Asiny miomana andrianalmanana Tolotra Ambintsoa. Miseho andrianalmanana Tolotra Ambintsoa miomana andrianaribako Tina Bakoly. Miseho andrianaribako Tina Bakoly miomana andrianaribako Lova. Miseho andrianaribako Lova miomana andrianarsan Marie-Christine Laurence. Miseho andrianarsan Marie-Christine Laurence miomana andrianarivelo Désiré Soloarsan. Miseho andrianarivelo Désiré Soloarsan miomana andrianasolo Hasimboangy. Miseho andrianasolo Hasimboangy miomana andrianoro Koly Ontsoa. Miseho andrianoro Koly Ontsoa miomana andriatsahafara Vonirina Noro. Miseho andriatsarafara Vonirina Noro miomana Ranivoary Malala Ando. Miseho Ranivoary Malala Ando miomana Anivoarysoa Louise. Miseho Ranivoarysoa Louise miomana Ranivo Herinjato Vanessa. Miseho Ranivo Herinjato Vanessa miomana Ranivomboangy Violette Miarintsoa. Miseho Ranivomboangy Violette Miarintsoa miseho Ranjala Annie. Miomana Harivoary Velomanana Kanto. Miseho Harivoary Velomanana Miora miomana Hasamiaralala Ertina Sapin. Miseho Hasamiaralala Ertina Sapin. Miseho Hasamoelina Arsan Zou
miomana Samuelina Joël Wycliffe. Mseo Samuelina Joël Wycliffe, miomana Samuelina Kantso Nirina. Mseo Samuelina Kantso Nirina, miomana Samuelina Nalso. Mseo Samuelina Nalso, miomana Samuelina Saholy. Mseo Samuelina Saholy, miomana Samuely Ranja. Mseo Samuely Ranja, miomana Soahantriniana Lugie. Mseo Soahantriniana Lugie, miomana Soamampiona Hantanirina. Mseo Soamampiona Hantanirina, Mseo Soamampiona Voanganirina Lydia. Mseo Soamananjara Émilie, miomana Soamaromaka Tana. Mseo Soamaromaka Tana, miomana Soamiarinarivo Eugénie. Mseo Soamiarinarivo Eugénie, miomana Soanirina Beby Herimbola. Mseo Soanirina Beby Herimbola, miomana Soanotaina Bertine. Mseo Soanotaina Bertine. Mseo Soalala Antriniana Voahirana, miomana Soanjanahary Charline, miomana Soarinoro Juliette. Mseo Soarinoro Juliette, miomana Soazananivo Marie Chantal. Mseo Soazananivo Marie Chantal, miomana Soazanany Faralalao. Mseo Soazanany Faralalao, miomana Soloarsan Tahiry Tsoary. Mseo Soloarsan Tahiry Tsoary, miomana Solofarso Roselala. Mseo Solofarso Roselala, miomana Solomandimby Rifson. Mseo Solomandimby Rifson coach, miomana Solonjanahary René Auguste. Mseo Solonjanahary René Auguste coach, miomana Ratolonjanahary Ambintso
hajamisaina. Miseho hatolo-janahary ambintsoa hajamisaina miomana hatsimba mamy irenina. Miseho hatsimba mamy irenina miomana hatsimba zafy mamonjy koloina. Miseho hatsimba zafy mamonjy koloina miomana hatsimba zafy bolatina. Miseho hatsimba zafy mbolatina miomana hatsimba zafy tsanta antenaina. Miseho hatsimba zafy tsanta antenaina miomana hatsiraonana na mintso tahiry. Miseho ratsiraonana na mintso tahiry miomana ratsiraonana Frank. Miseho ratsiraonana Frank miomana ravangonirina lalaina. Miseho ravangonirina lalaina miomana ravawary malala manitra. Miseho ravawary malala manitra miomana ravawary soa lalanirina honorina. Miseho ravawary soa lalanirina honorina miomana ravaholy arso Louisette Claudia. Miseho ravaholy arso Louisette Claudia miomana ravao malala Marie Agnès. Miseho ravao malala Marie Agnès miomana ravao nasolo hanitra. Miseho ravao nasolo hanitra miomana haveloa manana fara aina. Miseho raveloa manana fara aina coach miomana raveloa manana Monique. Miseho raveloa manana Monique miomana raveloa manitra voangy Adeline. Miseho raveloa manitra voangy Adeline miomana raveloa soa Christine. Miseho raveloa soa Christine miomana raveloa soa Nourtine. Miseho raveloa soa Nourtine miomana ravelojanona Marie-Ange. Miseho ravelojanona Marie-Ange miomana ravelomanantsoa Hortensia. Miseho ravelomanantsoa Hortensia miomana ravelomanantsoa Nina. Miseho ravelomanantsoa Nina miomana Ravelonarivo Ony. Miseho Ravelonarivo Ony.
miomana havelonjato tsy oronyirena. Miseho havelonjato tsy oronyirena, miomana raviniaina Joseline. Miseho raviniaina Joseline, miomana ravonisan Fidy. Miseho ravonisan Fidy, miomana razavim-belo Mirana. Miseho razavim-belo Mirana, miomana razavin-drakoto Ery. Miseho razavin-drakoto Ery, miomana razavin-drakoto Zo. Miseho razavin-drakoto Zo, miomana razavin-drakoto Narendra Ontso. Miseho razavin-drakoto Narendra Ontso. Miseho razavin-draso Ravinala, miomana razavin-dratiana Eleonora. Miseho razavin-dratiana Eleonora, miomana razavin-janahary Voangana Irena. Miseho razavin-janahary Voangana Irena, miomana razaiarso Francine. Miseho razaiarso Francine, miomana razanaboangy Arso. Miseho razanaboangy Arso, miomana razanajao Saoly. Miseho razanajao Saoly, miomana razana malala Albertine. Miseho razana malala Albertine, miomana razana manana Fenitra. Miseho razana manana Fenitra, miomana razana Pringa Saondra. Miseho razana Pringa Saondra, miomana sitraka mahefa Rakoto Arso Roussel. Miseho sitraka mahefa Rakoto Arso Roussel, miomana Tsirmampiona Miangaly. Miseho Tsirmampiona Miangaly, miomana Tsivainy Solo Volomboangy Nirena. Miseho Tsivainy Solo Volomboangy Nirena, miomana Andriatainjanahary Joary. Miseho Andriatainjanahary Joary, miomana Ratsimbazafa Mamonjy Goloina. Miseho Ratsimbazafa Mamonjy Goloina,
Miseo raha ny voeranjato Vanessa. Miseo raha mahatafandry Miantsa Vonsoa. Miomana Andrea Miandrosoa Willy. Miseo Andrea Miandrosoa Willy. Tompo malalo misaotra anao zay ny amin'izay fotoana volamena azonay ny ainana teto a. Misaotra anao ny amin'ny fahasoavanao sy ny famindramponao amin'ity fiangonana ity ka hitsonao anay fiangonana manontolo. Hitsonao koa reto mpianatra amin'ny dify reto tompo malalo andovan'ny lanitra dia ianao zay alohan'ny fiangonana ny tompon'ny fiantsona. Ianao no ampaharitra azy amin'ny fanarahana anao ary aza melana izy ireo. Raha tsy tafiditra eo anilanao any an-danitra zany no vavaka ataony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mitsanga asika andraitsodranao angatantsika amin'ny ray aman-drenitsika avy amin'ny fohy be ry havana. raisoariavana ny tsodranomasina izay atolotra ho tononona aminareo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitohana ary ametraka anareo tsy hanantsiny alohan'ny voninahiny amin'ny firavoravona. Ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana mivavaka mangina. Ho an'Andriamanitra rereneny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mirary soa antsika.